Lahara-pahameny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa amin'izao ny ampiditra ireo tanora malagasy amin'ny sehatry ny asa amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana arak'asa tsara kalitao. Anisan'ny paikady entina anatanterana izany ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina, indrindra ireo orinasa. Jerena akaiky ny filan'ireo orinasa isam-paritra ahafahana mamantatra ireo lalam-piofanana apetraka. Tena zay mihitsy ny mission akoato, zay mihitsy ny napetraka ny filohan'ny repoblika amiko tsy maintsy atao zay ivoan'ireo ankizy ireo amin'ny fahantrana amin'ny chômage ny tokony ho izy mianatra manao formation izy dia tokony dia miasa fa ny zavatra samihafa fotsiny tsy maintsy atao zay dirana amin'ny misy collaboration be deabe partenariat be deabe izy io miaraka amin'ny orinasa ahafahan'ireo ankizy ireo vao mivoaka formation izy dia ampidirina miasa foana izy zany fa tsy hoe mba mipetraka. Tetikasa iray ahafahana mampiditra ireo tanora amin'ny sehatry ny asa ny tetikasa Inser Jeune. Iarahan'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa miasa miaraka amin'ny fivondrona-be iraisam-pirenen'ny francophonie. Tanora 20 avy amin'ny faritra 10 no misitraka azy io. Ny tanjona moa zany no ampianatra formation sy insertion an'ireo zanakatsika ireo ny jeune ahafahany mahita tombontsoa izy afaka miasa izy vao vita ny formation sady mampianatra izy no manana insertion professionnelle. Zay zavatra rehetrarehetra zay zany tsy ho vita raha tsy ny fanampy, raha tsy nanampy ny OIF amin'izao atelier de formation zay natsangana depuis tamin'ny herinandro lasa izy io no natomboka. Horaisin'ny ministra ankehitriny antanana ny fidinana ifotony isam-paritra, hijerena ny lalam-piofanana mifanaraka amin'ny faritra tsiraray sy hijerena ireo orinasa afaka andray piasa, indrindra ireo tanora na vita fiofanana.